hovanina fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanina. Alarobia fito amby folo jona enina amby roapolo amby roa arivo anatin'ny fandaharana mba hovanina sika rehetra miaraban'ny mpanabe ny général Désiré Ramakavelo. Faly miarabanao Andriamatotsilavina dia faly miaraban'ny ao amin'ny mpampitan'ny Sarsy Andriamato Orlante sy Andriamato Bruno dia miarabantsika rehetra mpanaraka amin'ny fandaharana ihany koa. Ia, ny fandaharana mba hovanina moa dia mizara telo ny adindray ananatsika ny 20 minitra voalohany hitondrana ny famelabelara-kevitra, ny 20 minitra faharoa kosa andraisantsika ny SMS ka ny 033 08 850 02 no ahafahanareo mandefa an'izay SMS zay teny zao 033 08 850 02. Sitraka ihany koa anefa raha toka mifantoka ihany koa amin'ny famelabelarana izay hoentina ny fanamarihana ny SMS avy aminareo ny 20 minitra farany kosa andeha andraisana ny antso mivantana avy aminareo izany. Andeha hotsaivana kely ny resaka izay nataontsika teto tamin'ny heriny raha ataontsika anatina fehezanteny tsotra dia ny hoe fakinan-doha sa fahaleovantena paraingo atsika ny safidy zay no ahafahantsika mamintina azy kanefa ireto misy karazana teny maromaro ihany koa afahana mamerina kely an'izay fandraisana teto zany. Ny fahafantarana ny tantara dia isan'ny kitro ifaran'ny firenena sy ny fampandrosoana. Ezaka tsara tokony atao ny fampidirana eny amin'ny sekoly ny sy ny sehatra fanabeazana, ny fampianarana, ny fampafantarana ny tantarany firenena. Ny manaraka an'izay dia hoe ny fananganan-tsaina andeha mariky ny fahaleovantena anefa isika ihany no tompo-tsafidy ny mahakasika an'izay ary tompo-tsafidy farany na tena iaina ny fahaleovantena tena izy isika na mbola iankin-doha amin'ny hafatrany. Ny ankoatran'izay dia ny hoe ny fifanajana, ny fanajana dia fahendrena malagasy fototra ny fitiavana ary mahatsara ny rafim-piarahamonina dia ireo no resaka no resantsika tamin'era. Makaresaka Andriamatotsilavina. Ia, marina loatra zany. Ny resaka ny kolotsaina fototra malagasy ka tamin'ny heriny ary izay resaka kolotsaina fototra zay no namaranantsika azy ary no lazaina fa mbola mitohy anio zany firesana ny kolotsaina fototra zany. Miandrandra fanavaozana ny firenetsika, ny vahoaka manontolo mba hisiany fahatsaram-piainana zany fanavaozana zany mba hitondra fahatsaram-piainana ho an'ny maro fa tsy ho an'ny vitsenisa fotsiny fa ho an'ny maro. Izany fanavaozana zany dia mitaky fiavaozana ho itsika, tsy mahazo misaraka mihitsy ny fanavaozana tsy ny fiavaozana ary io fiavaozana eo hatrany ny resaka ifanaovantsika eto amin'ny fandaharana mba hovanina. Fiavaozana resahana dia hoe fiverenana amin'ny kolotsaina malagasy fototra tompoko. Fiverenana amin'ny kolotsaina malagasy fototra dia ny fanajana sy ny fifanajana. Tena fototra ary rehefa miteny ianao fototra dia anisan'ny iaingan'ny fiainana manontolo mihitsy zany fanajana sy fanajana zany. Ary zay kolotsaina fototra zay ny zay nge ny mahamalagasy atsika. Ny kolotsaina no mampiavaka ny firenena samy hafa, samy manana ny kolotsaina. Ny Europeanina manana ny azy, ny Indianina manana ny azy, ny Sinoa manana ny azy, sy ny sisa sy ny sisa. Tsika malagasy koa mba manana ny tsika. Ary zay ny tsara ampatsahivina sy ndao averimberina fa tsy maninona koa fa ilaina foana ny manatantitra an'izany hoe fanajana sy fanajana zany. Fanontaniana mipetraka mantsy Andriamatotsilavina ary amin'ny saina totra hoe amin'ny saina tsy miangatra sy fijery tsotra fotsiny zao dia hoe mbola misy ve izany fanajana zany. Raha vao mipetraka ny fanontaniana dia fa hoe tsy ao zany angamba liziko, tsy ao zany le fanajana nefa io ny kolotsaina fototra. Ka raha iainga amin'ny zavatra tsisy fototra ianao, tsy zavatra mitsingevaheva ve zany, tsy zavatra mora rava ve zany, tsy zavatra mora lasana ve zany. Ny fototra na ny faka no mitazona anao tsy etriketrika, tsy rona tsy rona roa
fa manana ny maizy azy mitazona zay tena mahay ianao anao. Zany indrindra ny mahatonga ny hoe raha mipetraka le vantany hoe mbola misy ve ny fanajana zany de lasa ny teritra mihitsy. Satria eo amin'izay fanajana zay manko tena tiano tinina voalohany indrindra aloha de hoe manahoana ny fitondran-tenan'ny olona tsirairay. Manahoana satria io fanajana io araky ny efa voalazatsika hatrany de miainga amin'ny tena manokana. Tena mba manaja ny tenany ve ny olona tsirairay. Satria amin'izany hoe fanajana ny teny zany iny ato hoe ny olona tsirairay fa tena tsy peko manokana hoe indrindra ny olom-pirenena zay fototra ny fanorenana ny firenena. Ny olom-pirenena tompoko ny tompona andraikitra sy tompona didy amin'ny fampandrosoana, amin'ny fanatsarana, amin'ny fivoarana ny firenena ho any amin'ny tsaratsara kohatrany. Misy dingana tsy maintsy tratrarina foana eo amin'ny fiainana ary io dingana io dingana miabo fa tsy mihiba. Ny tsika indraindray araky ny tantara ny zavatra iainana de tsy mba mihiba fa miabo, tsy mba miabo fa mihiba. Zany hoe mandroso midina toy ny rano. Mampieritreritra ny zany mandroso midina toy ny rano zany. Ary zay no anisany mahatonga antsika foana hoe mamerimberina foana. Resaka fanabeazana moa no ataontsika eto tsy mahagaga raha miverimberina fa ny fanabeazana zany koa tsy vita indray andro hoe tsy maintsy verimberenana, tsy maintsy ataontsika hoe zavatra maharitra satria tsy vita indray andro mihitsy ny fanabeazana zany. Ary tsika mantsapa-tsara fa toy ny fandarana ambavany tony efa 5-10 taona lasa nisy iny teto amin'ity fandefasam-peo ny Radio Don Bosco ty. Ka rehefa miteny an'izay ianao de hoe miainga amin'ny tenanao manokana avy amin'ny olona tsirairay indrindra hoy aho avy amin'ny olom-pirenena sa izy ny fototra. Manisy haja ny tenany ve ny olona fanontaniana mipetraka ho antsika rehetra zay manaraka ny fandarana de mametra fanontaniana amin'ny tenanao. Za ty moa ve zany mba tena manaja ny tenako amin'ny maha olombelona voalohany fotsiny. Ary raha fa mametraka an'izay fanontaniana izay ianao de ny voalohany indrindra tonga an-tsaina de hoe amin'ny fitondran-tena mba manahoana ny fitondran-tenanao io, manahoana ny fomba fiainanao io, manahoana ny fomba fiteninao amin'ny olona io, manahoana ny fomba fanaonao amin'ny andavanandro sy amin'ny fotoana manokana. Zany fanontaniana rehetra mipetraka zany amin'ny tenanao manokana mihitsy. Ny antony ametrana ny fanontaniana de mba tonga sainantsika tsirairay avy, mba tonga antsika hieritreritra. Ary zay ianao mieritreritra zay no iaingany ny atao hoe fiavaozana ratoka. Te hiavao tokoa ianao anatsara fiainana, anova fitondran-tena. Satria tena zay zavatra anisany tena hoe malaza ny eritreritra mihitsy. Zany hoe fanajana ny teny zany, fomba fiaina, fomba fiteny. Tsika amin'izao fotoana zao ny tena hoe lasa ohatrany indraindray alay-panahy indrindra ianao raha mahita ny vaovao amin'ny fahita lavitra na mijery amin'ny tambazotra. Toa fiainana misavorovoro, misavoritaka, tsy hay mihitsy milaza azy. Tena zany ny zavatra malasa fisainana kanefa tsy zany mihitsy ny tokony hankivy satria na tianao na tsy tianao raha mbola men'Andriamanitra tombonandro aloha de tsy maintsy miaina. Ary rehefa miaina de io aina omen'Andriamanitra anao io tombonandro omen'Andriamanitra anao mba ahoana ny ampiasanao azy, mba ahoana. Satria na tiatsika na tsy tiatsika zay eo amin'ny fitondran-tena zay de mahatsapa ny zavatra mitranga na ao anivon'ny tokantrano zany, na eo amin'ny fiarahamonina zany, na eto amin'ny firenena zany. Indrindraindrindra tapanao tsara mihitsy ny zava-misy rehefa tonga amin'ny tapany faharoa zao tsika mifandefasana SMS. Inona daholo ny olona fa maninona ny olona ireny no misy, fa maninona no sahiran-tsaina ny olona, fa maninona no tsy fanara-tsaina tsony ny olona, fa maninona no mifanenjika ny olona, fa maninona no mifanepaka ny olona, fa maninona no mifanaratsy ny olona. Ohatra mampieritreritra daholo nge zany rehetrarehetra zavatra teneny zany re olona. Ary io tena hoe azo lazaina hoe isam-baravarana raha isam-baravarana. Tenenina hoe isam-baravarana satria zay miditra mivantana eto mifandarantsika de zay trapanao. Tena mbola lavitra iainantsika mihitsy zany hoe fanajana zany.
ka raha tsisy mifanajana inona moa ny sy ny fifanajana ko mifanajana hoe am'izao fotsiny ianao hoe manaja ny tenanao ny tontolo iainana tsy ny izay nisy hoe fifanajana tia ny fifanajana avy amin'ny olon-droa mifanaraka na mifanakaiky na mpiara-miombonantoka de tena hoe lasa mieritreritra mihitsy ianao zany entra mivarava zany no mahatonga atsika mamerimberina foana nyty hoe fiavaozana sy fanavaozana ty ireo so nidika samy hafa zao ny firenena satria fa mipetraka ny ataontsika hoe fa tety andro angamba ny ilazako azy iroso am'izany tsika efa tena ataontsika hoe tena mikondo misy fivoriana tsy mivoriana indrindra ao andrareo eo amin'ny FFKM zay lazaina hoe nametrahana ditsy andraikitra mihitsy am'izany ny fitondram-panjakana koa moa tsy latsaka zany ary efa misy amin'ny efa samy misy mivory tsy mivory ireo efa samy mikondo satria samy mahatsapa fa tena hoe zava-dehibe ary zay fahasapana mba zava-dehibe zay ny tena mila hoe fanentanana matanjaka atao amintsika olom-pirenena tsirairay avy satria tsika tsirairay avy tokony andray anjara am'zany ny olom-pirenena ao apetrako tsara eo am'izany fanentanana sy fandresen-dahatra zany no ady tsy andraikitsy ny olom-pirenena sy tsirairay avy oka re mba fandresa lahatra tsika fa tsy apetraka amina sampana anankiray na antoko anankiray na fiarahamonina avy tsy na nero fotsiny fa tena tsika mianakavy mihitsy mienda miembavy amin'ny sehatra zay misy ianao mba mahatsiarovenao hoe za teny ka ama olom-pirenena na de mifampiresaka sy mifanakalo hevitra fotsiny zany de fa zava-dehibe ahoana zany mba ahitanao an'izany hoe fanavaozana zany hiditra am'izany zao ny firenetsika de ahoana ny mpandeha zay ny maha olom-pirenena ny olom-pirenena tsy maintsy mba mifandinika mba mifampita hevitra mifanakalo hevitra hoe ahoana marina moa izy ty satria raha iandry ny hafa foantsika fa tena hoe mahatsiaro tena mihitsika fa tena olom-pirenena apetrako tsara mba hovanina fanabeazana olom-pirenena vanina ny tena antsika rehefa mahatsapa ary miezaka ny tsirairay fa tena misy marina ny fanajana sy ny fanajana eo amin'ny fiarahamonina de lazako anareo fa tsy maintsy ho avy ihany koa ny fahatongavan-tsaina hoe inona ny andraikitso eo amin'ny fanentanana amin'izany ao anatin'ny fiarahamonina isaky miteny n'ity fiarahamonina ity moa de ny voalohan'ny fiarahamonina nge aza mijery lavitra fa ny eo anivo ny tokantrano mba mifanakalo hevitra avy eo ny eo tokantrano ny mpivady ny mpianaka efa mananjanaka efa olom-pirenena anao fa feno 20 taona mba ifampiresao koa loka satria ny tena antony nge hoe fampiresana am'zany ny tena tompon'ny ho avy anie de ny zanaka ny taranaka tsika ray aman-dreny tsy milaka hoe efa vita ny anjaratsika fa mbola manana anjaratsika amin'ny fampitana fahalalana sy ny fahendrena indrindraindrindra eo amin'izany hoe ho avy ny fireneny zany am'izao fotoandrao moa de efa betsaka ny miteny hoe tsy tokony tanindrazana tsotra fa taninjanaka mbola adevitra mipetraka iny tsy eken'ny daolobe ny hoe taninjanaka fotsiny fa nitandrazana koa ndrazana tsy azo adino izy ka zay fifandraisana ao anivon'ny tokantrano zay ny mpivady ve mba mifanakalo hevitra mikasika an'izany hoe fanavaozana zany ny mpianaka ny mpiray-tapo eo tsy voatery am'izany raha miteny hoe mpiray-tapo manko de lasa tonga am'izay hoe mahavangivangy tiakavana aza mitady hoe rehefa manana fahasairanana fomba mamangy vao mifanakalo hevitra tena fotoana ny famangina mihitsy tonga de hoe ty fanakalo hevitra aminareo zay fa efa kaiky ty fanavaozana ty ahoana mbo ahitanareo azy ilaina ange zany fa tsy de hoe zany alalako fotoana am'izany manana re fotoana rehefa indro am'vola vao tonga mitsidika ka zay indrindra manko tsy hoe rehefa ao anatin'ny fahasaranana ihany fa mba tonga mitsidika zao fotoanany tena hoe vanim-potoana anankiray ifanakalozakevitra ifankahitan'ny mpianakavy ny mpifanolo-bodorindrina ianao ve mba miresaka amin'ny mpiray-tanàna aminao eo hoe rehefa sendra mankeo tokotany de mba manoko resaka
manoko resaka zany azo efa le manoko resaka sy ny hoe mamofo anjobory amin'ny etsony vehivavy mifosa manoko resaka le mba hasoa tsara ny fiarahamonina asoa atsara ny fiarahamonina le izy ke ary tsika malagasy manana ny fahendrena ndre matotolavina ny hoe ny hevitra tsy azo tsy amin'ny olombelona ary raha indrindra ny antony mba ifanakalozana kevitra satria rehefa mifanakalo hevitra amina sehatra vitsivitsy ianao amin'ny olona maro dia lazaiko ianao fa ohatrany randratariany reny ary rehefa manana an'izay finiavana te hoe ifanakalo hevitra satria efa miditra ao anatin'le fifanajana satria matoy olona eo ifampiresanao misy asiny aminao misy hajany eo anatrehanao ary zay ny antony tena antony ezabety tena manova te hoe any amin'le rafitra fiarahamonina mihitsy zany zao no tena hoe iompanany le hoe fanavaozany hazajanona fotsiny hoe fotoanam-panjakana fa tena any anatin'ny fiarahamonina misy ary zay lazaiko izay hoe io fanajana io tsy mijanony amin'ny samy olombelona ihany fa eo amin'ny tontolo manodidina iainana koa rehefa miresaka n'izany manodidina zany ianao dia ohatra hoe mifananana iombonana fa indrindra ny hoe dina ny fanajana ny dinana ny lalàna ifanomezana apetraka amin'izao fotoana izao tsika tena betsaka mihitsy raha tsy miteny afa-tsy ny renivohitra tena betsaka mihitsy ny savorovoro eo anatin'izay le hoe fanajana ny lalàna zay hoe efa napetraka hoe ny arabe ho an'ny fiara ny trottoir ho an'ny mpandeha tongotra sy ny sisa mbola mpivarotra ny fiainao amin'ny trottoir dia le mpandeha lasa mandeha ny arabe dia lasa mifanjevo amin'ny fiara dia sinsisa dia lasa misavasa dia raha vao tonga ny ataontsika hoe mitompona ny raikitra milaza hoe ohatra ny jova andao nareo mba manangana sora-bavety daholo manangana sora-bavety fanangana sora-bavety reny anie dia fa milaza hoe tsy manaja ny fepetra takinina isiny ny filaminana sy ny fahatsara-piainana zay le izy tsy hoe hoe manometsiny akory fa le izy tena toetsaina mipetraka mihitsy zay raha vao mahita an'ireny hoe savorovoro ireo noho ny filaminana zay tiana ho apetraka eo amin'ny fiarahamonina dia lasa nieritreritra mihitsy ianao tena lasa nieritreritra mihitsy ianao hoe ahoana marina zany moa zany tena ho fandeha n'ity fanavozana ity miainga avy any amin'ireny zavatra majinika ireny iny izy raha vao miteny zany le tontolo manodidina zany iny ianao dia le fiarahamonina mihitsy eo amin'le fepetra le fifanajana ny lalàna ny fanajana ny teny nomena sy ny sisiny reny rehetrarehetra ireny tsy sanatria kory mo hoe manilikilika na hoe tsy tea hijery ny fahorian'ny sasany fa ny fahoriana nge tsy maintsy misy foana tsy miala ny fiainana zany fahoriana zany ny fahoriana teny ko ny fahasairanana tsy maintsy misy foana zany fa nefany io fahasairanana io tsy enanao viana raha tsy misy ny fanajana ny dina ifanaovana zay zavatra ny fanajana ny dina ny teny omena sy ny ataontsika hoe ny rafitra apetraka fanajana zay ny siny ny fahatsara-piainana ary ny fahatsara-piainana mitondra amin'izany hoe fivoarana sy fandrosoana ka tena zava-dehibe hoantsika mihitsy ka itony fantarantsika mba hovaniny tony dia tena hoe fanentanana mba hahatonga saina ny olom-pirenena zay ny tena antony ary zay ny tena mahatonga ny hoe ny antony mbola merenantsika le hoe fanajana sy fanajana no le fanavaozana tsonjovontsika tena hoe fanavaozana isiny ny fahatsara-piainana sanatrian'izany ve dia hoe vaozina ny firenentsika ka na dia misy ny ezaka sy ny tanjona tiany hotratrarina dia tazon'le toe-tsaina lemorona dia hijanony eo sanatriana izany zay ny roapolo minitra nitondrana ny famelabelara-kevitra dia izao tsika andeha anaraka irairay aloha mialohan'ny andraisantsika ny SMS Sarambelaci, raketo mbamni
tsikara raha tsy vokatry ny saiko no iantsoko anao ho fireneko ritanindrazako fa fitiavantenako voleo fery ao maolo gale velomorakazana aza tao ampasandrazana ifalireo guaika sy reo vitsika pitsaka Sanao iady fa ampahatranao ho gasy sasatra mitany manikô zao no veliranoko ho zory atraminy taranako raha motoka ny tanako tsy ampandrosoanao iady fa ampahantranao ho gasy sasatra mitany manikô zao no veliraroko ho zory atraminy taranako gale velomoratazana aza tao ampasandrazana ifalire guaika sy reo vitsika pitsaka gale velomoratazana aza tao ampasandrazana ifalire guaika sy reo vitsika pitsaka Larina 033 08 50 02 no afanareo mandefa ny SMS ho anay any tsara marina dia zao somary evereny vakina kely le SMS mialohany andefasana azy aty aminay mba tsy ho sahirana zay amin'ny famakina azy. Ny ankoatran'izay koa amarino tsara ny fahana ao anatin'ny finday anareo mba tsy ho tapaka ilay SMS satria sarosarotra ihany mamina vina inona reny mety ho toyany zany SMS izany dia indreto ary ny SMS avy aminareo. Mba hovanina daholo tompoko ianareo misy kozinako zay vao afaka baka teo dia nahazo bourse d'études izy dia nianatra teny foana dia zao nefa bevoky izy dia tsy niverina tany ampianarana any amin'ilay nanome bourse azy intsony izy dia zao nefa atao atsoatsy ny raha dia inona ny tokony ho tenenina anazy tompoko atsoatso ataony raharako ina moa no tenenina fa dia hitrany amin'ny fanambadiana izy dia hanana tokantrano izy dia hiteraka soamatsara izy dia anabeany zany any tsy misy afa-tsy zany any hoe efa io ny nataonao anaka dia tandremy tsara aloha ny fahasalamanao fa ianao mitondra voka fa aroa rehefa hiteraka soamatsara ianao dia eritrereto tsara ny karakarana io zazakely io le vao atao raharako ina moa no mampiahiahy amin'izany efa zay aloha ny safidiny zany efa zay ny safidiny zaho dia renim-pianakaviana 10 taona mipetraka Tomasina efatra ny zanako iray ihany ny vavy nefa izy tokana io tsy mana toetra sahala amin'ny vehivavy rehetra fa ny voana amin'ny tsy fataon'ny olona dia ny miaraka amin'ny vehivavy sahala aminy no mety aminy fa tsy lay la araka ny voajanahary mba omeo torohevitra mba hialana amin'izany zavatra mamofady izany makasitraka tompoko le izy ny tsy maintsy misy antony ny matao manao an'izany izy ohatrany hoe raha ataotsika hoe mety
mety nanana fandrinana ihany izy mba araka amin'ny lehilahy fa voalohany indrindra aloha tsy misy miraharaha azy mihitsy ny lehilahy. Tadio tsara averiko foana ity a ny olombelona tsy maintsy miaina fitiavana ary misy karazany efatra ao amin'ny fitiavana. Ny voalohany a ny fitiavan'Andriamanitra antsika fitiavana zay. Ny faharoa ny fitiavan'ny mpivady rehefa mpivady. Fahatelo ny fitiavan'ny mpianaka raha toko efa miteraka ary ny fahaefatra ny fitiavana namana. Io namana io a fitiavana namana io tena apetrak'Andriamanitra ao ampon'ny adolatsento 12 taona ny vavikely 13 taona ny lahy kely. Fa ny manana azy amin'ny rehefa hoe anorina tokantrano. Fitiavana madio ny fitiavana namana. Ary tena misy fampatokisana, misy fanampiana, mitarika amin'ny tsara sy ny sisa fa na tianao na tsy tianao ny fitiavana dia tsy maintsy iaina ny olombelona. Ny olona tsy miaina fitiavana dia ohatrany hoe trondro asorinao anaty rano. Fa ny fitiavana ohatran'ny rano sy ny rivotra foana anananao fahavelomana. Dia zay ny azadintsika. Tsika ray aman-dreny mantsy matetika hoe raha vao miaraka amina tovolahy kely, ankizilahy kely ny zanakitsika 12 taona dia vavikely na 12 taona dia miaraka amina tovolahy kely 15 taona. Tsy alaiko miaraka amin'iny fa fianarana ta. Nefa io le vanim-potoana miala sakany io indrindra hitiriny fitiavana ao am-pony fitiavana namana. Fa ny manan'Andriamanitra azy tsy pihiko. Fa ny manan'Andriamanitra azy amin'ny fitiavana madio satria mifampitondra ohatry ny mpianadahy. Ary fa ny manana azy amin'ny idirany amin'ny fiainana rehefa anorina tokantrano. Fa ny ray aman-dreny tsisy manaka an'izany. Avy eo izy ka sipa ny ataon'izany. Fa inona ny sipa? Manao fitiavan'ny mpivady nefa tsy mpivady. Fa rehefa misy an'io le fitiavany, mpitiavana io anatiny, azagaga ianao rehefa raranao foana ny zanakao vavy tsy araka afatsy hoe farany nitiry le fitiavana. Na ny zanakao lahy raranao foana tsy mahazo miaraka amina ankizy vavy, farany nitiry le fitiavana. Eo ianao voataraiky, eo ianao voagaga hoe fihinony ity. Dia mieritrerera ihany tsika ray aman-dreny a. Fa resaka fampatokisana apetraka amin'ny zanaka io a, ary zavatra voajanahary ny fitirian'ny fitiavana rehefa tonga amin'ny adolatsento. Zay le izy. Fa rehefa eo ny diso lalana dia azagaga ianao zay vokany. Vehivavy no manoratra eto 14 taona, misy olona miaraka aminy izay zokony 10 taona ny elan'ela taonany. Mety ve zany jeneraly ny amin'ny resaka fitiavana sa tsy mety? Izy tena tia ary manaja ary za ihany koa toraka izany mba mangataka torohevitra amin'izay elan'ela taona izay. Mety ka rehefa ny lehilahy ny zokony amin'ny taona amiko dia mety foana. Fa raha le vehivavy ny zokony amin'ny taona io elan'elany ohatrany io mampieritreritra izy eritreritra tsara fa any amin'ny 70 taona anao any vao mitranga le hoe mitodika any mitovavy 20 taona izy na 20 taona satria ianao heveriny efa ho antitra rehefa 70 taona. Raha misy elanelany be fa rehefa tena mifankatiany amiko teneniko ihany rehefa tena mifankatiany olon-droa tsy izay elanela taona no anovan'izany mifankatiavan'izany. Zanaka le manoratra ho ilaina manato efa miezaka maneho ny tsara rehetra avy aty amiko manoloana ny ray aman-dreniko fa tsy misy sitraka mihitsy zany manome tsiny sy mandatsa ihany no ataon'izy ireo nefa ndefa tena miezaka mafy na ao atokantrano na ny ampianarana manaiky hoe amin'ny maha-olombelona dia mety misy fahadisoana ihany tsy te amaly an'zareo mihitsy ny amin'ny maha zanaka vavy nefa tena manatra sy manindrona loatra ny fomba fitenin'izy ireo nefa dia afaka baka tamin'ny ity taona ity inona no tokony ataoko mon général. Zany hoe voaraiky tsara ny zavatra teneninao tena mijaly ianao ary fa ho an'ny ray aman-dreninao ny tenenako an'ity tadio tsara fa tsy ny zaza ny maditra fa ny ray aman-dreny ny manao tsy fanao. Inona le manao tsy fanao teneniko teny mandratra fanambaniana tsy firaharahiana no ataon'ny ray aman-dreny fa tsy mba misy hoe teny mpitiavana na teny famporisihana atonga an'io zanakao eo atoko tena ary zay foana nefany ny zavatra mitranga tsy hain'ny ray aman-dreny malagasy tompoko ny teny mampirisika ananana fahatokisa-tena fa ny teny manampepo manambany mahatonga azy tsy atoko tena lasa sarokenatra sarotavitra tsy ny sisa. Ahoana ny atavavoaka zany tompona ndraikitra ny ray aman-dreny tena miteny izany ary azagaga ianao rehefa niorinany tafity io zanakao eo misy ray aman-dreny ige tena mavita za nga hiakina tsy hiakindo amin'ny zanaka izany mavita tena ny asako sy ny arena efa azafady izy no milaza aminao tsy ampoizinao akory tapadalandray ianao
tratran'ny AVC malemy izy any abadika anao sanatria ny vavaladinyle efa tsotsony nyvady andrefomandry tsy maintsy ny zanaka inona nefa nanaovanao azy nanambaninao azy iazakasaka any amin'ny zanatra vavy sy na zanaka nadana zanadala ny zanaka nateraka ary nambanimbanina natao tsinitsinina eritrereto ihany fa misy voaka tena milaza aminareo fa misy voakany io tsy tantara fa misy tena fianakaviana anankiray tena zany le ray aman-dreny indrindra le data na nambanimbany na tonga tenen'io le hoe satria tadidiko tsara voniny AVC le ray mpianakaviana avadibadika eo manena fandimbony zanany miandry azy fa misy le anankiray tena nambanimbaniny tena hoe tena nandratrany fondany rehefa anjara ny miandry an'io dadany io fa samy efa nanatokatrany daholo zara rehefa anjara ny tena hoe mangetahita avelany eo tsy amiany rano ireritra iny manaraka azy eo lasa mamaly faty le zanaka ary engany mba tsotratran'izany hoe zanaka mamaly faty fa mafy ane zany hoe ny zanaka ny mamaly faty raha mbola nyray tapoky mamaly faty mety mbola ho zaka raha ny mpiaramonina mbola azo le ferina fa raha ny zanaka mavesatra loatra oka ampieritreritra atsika ray aman-dreny zay ry tonamantsika avy any Moramanga reto indray manao fanamarihana hoe efa elaela zay tsy nahazo sy nareny RDP io izy mety mbola mba hovanina ihany ve zay de eo fikarakarana azy ny tompona andraikitra ny mahakasika an'izay fa fampitana ny feo izay aza manary toky manana foana fanantenana ary indrindra manana finoana fa ny finoana mampiova ny fiainana mba hovaninao namatsika ato tena marina ny teninao mon général tsy mahay miaina tsy mifanaja ny malagasy tena mirefarefa mahamenatra na vetsika na fiteny na toe-tsaina de veriny soatoavina malagasy misaotra anao manao n'izany fanamarina zany satria tafita ny afatra ary zay ny didintsika zay manaraka ny fandarany mba mampita afatra ihany koa mba ho saintsainy reo mpiarabelona amintsika misaotra tompoko vehivavy no manohitra 20 taona mbola tsy mahana olo-tiana fa mangataka sosokevitra fa isaky ny matory amin'ny alina de manofy olona manao firaisana ranofo amiko ina no antony sa misy tromba ratsy ve za io de ina no ataoko mba hialana amin'izay nofo ratsy zay mivavaka ihany za fa de eo ihany zay zavatra ina tompoko ny tokony ho atao le izy mahatonga an'izay le hoe nofisisanao le izy satria eritreretinao foana ary tena tsy eritreretinao mihitsy ho tonga amin'ny fiainanao ka io zavatra eritreretina mandritry ny atoandro rehefa tafalatsaka lalina lasa nofisina tsy zava-mijany koa ohatrany hoe tahotra de tena mitovy amin'izany mihitsy ary fa ny afotsiny de tsotra mivavaha akino amin'Andriamanitra ny fiainanao fa rehefa kinao amin'Andriamanitra ny fiainanao indrindra mampiasa an'ilay ataoko hoe herenaty inona moa le herenaty le finoana ary io endrika Andriamanitra ao amintsika ny finoana na ohatry ny fotsinampy mafiatrana rehefa tena mipetraka ao amin'Andriamanitra io Andriamanitra ny tompon'ny fahefana rehetra ny danitra sy de tany tena manana finoana ianao hitanao fa rehefa tena anananao ny finoana zay le hoe fiarahanao amin'Andriamanitra zay no tena mibetsaka omponao sy aotsainao visa sainao mandritry ny tontolo andro de lazaika anao fa tsy manofo ratsony ianao mba hovana tompoko ny namatsika ato ny nano vadiko tena mampirafy ana miaraka amina ramatoa 20 taona izy sady niterahany ray io ramatoa io ny nay roa izy tsy miasa de nivary atao trano ray no angalary no omena an'ilay ramatoa be io rehefa tsy atao trano izahay inona tompoko ny tokony atao za mpanaraka ny fandahana foana mankasitraka amiko aloha raha ohatra ka olona mifanakaikitrano aminareo le ramatoa be tsy mahay mipetraka eo andehanao mihitsy nefa tsy mahatsiaro ny tenanao efa ohatra ny reniny io vadiko sahanao no mbola miaraka aminy sy manadala azy teny zany mihitsy ny tenenina aminy fa tsy hoe mivatravatra kory miteny zany atonga fisainana azy ary ny vadinao koa azonao ifampiresahana ianao hoe de tsy mba menatra ve ianao olona efa mitovy ny reninao ny andehananao sanatria ny vavaladiny lela tsy mamototra anao amin'ny reninao fa tsy tsapanao ve zany zavatra zany zavatra ohatrany ifampiresahana atao lobarendasy mihitsy vakina ambatolampo ny fitenitsika malagasy tsarotra mihitsy zany fa ny tena tsara le ramatoa mihitsy ny atonina tompombady ianao tompoko manana zo hiaro ny tokantranonao tsy ho viravirain'ny sasany any velany
Ny 033 08 850 02 no ahafahanareo mandefa SMS ho anay anatin'izao fandarina masoivoy izao. Olony SMS ikato hoe zahay manofa trano mipetraka ambany rihana, andeha ilay eo ambony rihana anay mila avan'ny foana aminay hoe misy etroka miakatra any aminy. Nisy fotoana moa dia ny fanazava mihitsy izahay dia izy na ivavabe fa mbola andrarahana ranona maloto avy any ambony ono fa leobe izy. Dia ohatra zay foana le tompotrano indray miteny hoe aza rarahina fa sampanofa fa mahaiza mandefitra nefa efa zany ilay vava ny avokany mba mangataka torohevitra zay tompo. Dia zao mandehana ny mivokotany misy ny voamiran'ny fandriampahalemana satria tena fanakorotanana ny fiarahamonina mihitsy zany. Dia aloha ny any amin'ny fokotany ny tompony ndraiky amin'ny voamiran'ny fandriampahalemana no miteny endry zareo. Azo ny fokotany eto mihitsy eny miteny raha mbola manakorotana eto amin'ny fokotany nareo ny fokotanitsika eto nareo roanay miala eto zony lehibe ny fokotany tompoko zany rehefa tsy mahay miara-monina satria ny fandriampahalemana ilaina raha hoe efa fantatro zao fa mpanakorotana ina mono masakana zany azon'ny voalohan'ny fokotany atao range ny mandeha n'izay manam-pahefana hafa raha toy izy mieritreritra fa tsy zony zany hoe tena mpanakorotana tompo fa zay tena sahirana raha tongavan'ny polisy na gendarme mandray mandeha hoe ianareo mpanakorotana eto fa raha mbola misy mitaraina any aminay ahita raharana zay ny fiteny azy ahita raharana reo fatany ny dikany mijanony tsy manao an'izay rehefa tsy zakanao le setrokeo ny olona ve tsy ahandro anina dia andana mifindra fa raha fotony toerana ianao no tokony hifindra fa tsy ny olona no azy anao vava. Ny anankiray ihany koa ilay tompotrano zany sy marsa iraikevitra ihany raha izay koa resaka vola miditra moa izy hofatrano fa ny anankiray ihany koa dia hoe verina indray mandeha zany le voambolana noresana teo hoe fifanajana sy fanajana tokony ao anatin'izay hoe mpiara-manofatrano moa zany ao anatin'izay satria ny fahafahan'ny tsiraitsiana dia mifarana hatreo amin'ny fahafahan'ny hafa. Zay ngeny mahatonga ny fisiany hoe voamiran'ny fandriampahalemana zareo any amin'ny fokotany no miteny mihitsiny hoe aza manakorotana ny fiarahamonina eto fa raha manakorotana eto nareo dia andray fehipetra zay aza toizana ny toyiny fa hoe andray fehipetra zay asy fehipetra io andeha any amin'ny gendarme na any amin'ny polisy na any mihitsy satria raha vao azo antoka mihitsy misy proof fa manakorotana ianao dia azo atao mihitsy ny mitorenao satria mpanakorotana fiarahamonina. Tanora 20 taona mpiasa trano 3 taona zay no ny asany tena tsy mety mahatambatra vola mihitsy izy raha vao hoe hiezaka anangona dia misy olana foana dia tsy maintsy alefa amin'izay olana izay ilay vola inona ny tokony atao. Ny olana sao dia volana fironona kosa mba azahoana ny volanao za miteny foana amin'ny ray aman-dreny rehefa mandeha miasa ny zanakao indrindra hoe miasa trano mba hitsinjovany ny hoaviny eny mba hanorina tokantrano zanakao fa maninona ny vola karamany maninona ny tsy maintsy alefa amin'ny ray aman-dreny raha za manokana za tsy manaiky an'izany mbola le toetrana hoe ny zanaka no arena dia verina toy ny fitaovana ampidi-bola tsy mety zany tompoko. Dia za miteny mihitsy amin'ny zanako rehefa tonga eritrereto no hoavinareo fa nareo tsy ara-hipetraka foana amin'ny ray aman-dreny dia miteny tsotra fotsiny hoe za mba manomana no aviko eo dadasiny eny fa rehefa tonga nge ny fotoana hoe anorina tokantrano ianao ngadadasiny eny amin'ny volanao anampy anao ianao tsy nahy nitantana efa hoe mba karamanao rehefa misy ohatran'io dia mba mety hoe apahany amena azy fa tsy ny karama ray manontolo ary zay koa tokony tsapany ray aman-dreny za dia tena manana ny fiainana io zanakao eo ianao olona tsy afaka hanampy azy akory ko maninona izy ny tsy avelanao mba hanangona mba hitsonjovan'ny hoavany. Zahay mivady efa retraité mbola manohy miasa aty amin'ny province satria kely loatra ilay pension zahay koa mbola te anohana ny zanakay zay hita fa sahirana za nefa vehivavy tsy tamana aty malahelo ny tranoko mety vera tsy manaraka an'ilay vady koa. Ka iny safidinao mipetraka eto le hoe safidy rehefa safidy tsy misy olo omenao tsiny na hitana iny zavatra amin'ny trano eo amin'ny tokantranonareo mivady safidinao le izy raha ohatra ka lasa teraka lonilony sy fiafahafana amin'ny fifandraisana safidinao zay aza misy ometsiny na ny vadinao aza azo omena tsiny ianao tsy te hanaraka azy dia mipetraha io dia zay safidinao ka ny inona zavatra amin'ny tranga dia
azabe resaka misy fahasalamana teraka ho azy rehefa le misara toerana tamiko hatran'ireny ny mpivady fa le izy anke zavatra teneniko foany misy matetika manko ny mampisara toerana mpivady de hoe fianaran'ny ankizy hoe raha matoa mampianatra ny ankizy de angamba za de milaza mpianakavy tsy mahazo misara toerana raha tianao ho tody reo zanakareo zay de efa lazaiko ary raha tianareo aharitra sy milamina ny tokantrano arao ny vadinao zay zavatra zay haritra ny vady ihany fa nareo menakafy tokony hiaraka mandeha makany fa tsy hoe kanika ty ahitana an'izao ka le olona mipetraka any zany tsy afaka manao intsiny zay fotsiny fijerika fa mbola petraka ihany am'le safidy io rehefa safidinao ny ty hisaraka toerana de mijanona fa rehefa tonga ny vokany aza menimenina eny ary izay no 20 minitra faharoa nitondrantsika ny valiny sy namakina ny reto SMS misy fanamarena reto fotoana zao anarantsika irairay Sijansoina isika no mikasa ny ratsy madinoina re ny maty efa lasa tsy ho sijansoina isika no mikasa ny ratsy madinoina ny fankatiava ihany raha mbola velonaina tsy misy toy izany no mampifasaina ny maty efa lasa tsy ho sijansoina isika no mikasa ny ratsy madinoina re ny maty efa lasa tsy ho sijansoina isika no mikasa ny ratsy madinoina atsy fotoana kela no oky hipetrahaneto ande arembaky famela ande waifamelamba tiaraki tsentomba atsy araitseto andere ande waifamela atsy araitseto atsy fotoana kela oky hipetrahaneto ande arembaky famela ande waifamelamba tiaraki tsentomba atsy araitseto andere waifamela atsy araitseto ny 020 22 443 90 na ihany koa ny 020 22 442 09 no antsoinareo anatin'izao fandarina mba hovanina izao ny fanarahantsika dia izao ahenanareo farany ambany mihitsy ny feon'ny radio mialohan'ny anohizana ny resaka anatin'ny telefona ny tsara indrindra dia ny telefona ny tonga dia ifampiresantsika mba tsy isin'ilay feo miverina makany aminareo any miaraba tompoko anatin'ny vaovana tompoko tsika rehetra satria mba afaka fesitivitra kely eto za moa zany re mpianakavely manomjanakanankely roapolo taona an'izay de 17 ans faharoa de 10 ans farany de toka zanak'iroa ry ve sa le génération le type am'izao mihitsy no somary lasa
masolosy revel kely rehefa le tenenina le aty zany rehefa tenena dia tena mamaly ary tena manao teny fivelevitra mihitsy le zanako sary le saison ary tena mamoaka tena mandatra zany a tena tafitsomany ary reny teneniny tamin'le sakomaly dia maraina an'iny zany mba miandry mba hitsona aminay izy mitsona ary neny tamin'ny teny maherina ataoko fa tena tsisy fitonana sady tsisy regré mihitsy zany dia mba hanjakataka kely mahakasika le fanabeazana le aty zany zao zany mba matonga nanantoanareo e. Izay tompoko zao marina aloha fa le fiarahamonina amin'izao fotoana izao sarotra dia sarotra ny antony satria tsy mifanakaikem-potsony a ray aman-dreny sy ny zanaka fa ny fanakaikem-po aminy ny tambazotra tseratsera dia lasa tsy mahay miresaka aminao ntsony izy lasa tsy mahay mifanakaikem-po lasa tsy misy fitiavana ntsony avy aminy nefa io le hoe fitiavana fahatelo ny ray aman-dreny sy ny zanaka ka ny ahy zany a ny zavatra tsotra fotsiny dia ataovy tsapany mihitsy fitiavana nanomezana azy sakafo fitiavana ny vidianana ny akanjo fitiavana ao ray aman-dreny ny zanaka kanefa izay fitiavan'ny ray aman-dreny ny zanaka izay mba misy tampony dia ny fitiavan'ny zanaka ny ray aman-dreny ny fitiavan'ny zanaka ny ray aman-dreny dia fanajana rehefa tsy manaja zany a raha amin'ny toerana ohatra hoe ray aman-dreny fotsiny adidinao no manome sakafo azy misy fotoana rehefa tena manao teny marary a azao mihina sakafo dia ho hitan'ny kely ny tsirony zay le izy fa itsika ray aman-dreny manko ohatrany matahotra hoe dia raha tsy amina sakafo dia raha ohatra zay aza matahotra an'izany ianao tsy maintsy tsapany koa hoe mba misy tambony io fitiavana sy fikarakarana azy io ny tambony ka tsara tsika ray aman-dreny dia ny fanajana fa tsy misy zavatra marary ohatrany hoe zanaka nateraka manao teny marary aminao ray aman-dreny ary sosokevitra ihany koa ny a rehefa raha ohatra ka afaka mangataka fotoananareo hoe taony amiko mihitsy zay zaza tena nandratra ny fonao zay haiko ny besaka amin'izay hoety makany amiko matetika manko indraindray dia rehefa tena hoe anga izy tsy mety mandeha zavatra hafa dia rehefa tsy mety mandeha zay ny anaovana azy rehefa nanao teny marary dia za mihina sakafo ahitany azy kely tsapany amin'izay fa marary le ty mihina ka ny fitiavana tsy maintsy andaniny sakely fa tsy mandeha ela mihitsy matetika manko ny fitiavana va miray aman-dreny foana fa le zanaka mieritreritra hoe avy any aminy tsy mba misy tambiny azo tadiaviny kanefa ny fitiavana tsy maintsy fitimy famaly tompoko ny fitiavana fa tsy mandeha ila ohatra ny rafidratsy zay le izy 020 22 443 90 mba ovana tompoko ya afaka miresaka ianao fa efa tafiditra mivantana allo ya afaka miresaka tompoko bavana tompoko tsika rehetra tompoko ya ana mba neo hevitra kely iany tompoko le resaka le famelaterana teo aloha le nataony mon général hoe le fanajana no fototry ny kolontsaina zavatra voalohany aloha mba ahafahany olona mifanazy dia tokony hafantatra ny fomba ambidiny tsirairay tsy ho tonga mihitsy ny fanajana raha tsy fantatrao inona no antony mahatonga manaja dia tsika rehetra nefa mahafantatra tsara fa ny olombelona dia mitovy zoela ten'Andriamanitra satria nampitovy ny endrika taminy ka tsy ny fahefana manerelany olona no hanajana azy zany toerany fa ny maha olombelona azy mihitsy fitiavana ny maha olombelona azy dia rehefa izay mihitsy mampetaka ny tsirairay dia fifanajana ny maha olombelona izay dia izay le isin'ilay fitiavana sy le firindrana ao anatin'ny fiaraha marina loatra makasitraka sikereta misaotra indrindra tompoko fa teny izay mihitsy kely izy ny fanajana ny tena oriana ny fanajana na fanajana fitiavana ary Andriamanitra fitiavana ary tahaka ny endriny nanaovany atsika tena zava-dehibe mihitsy zany ny ilaina mihitsy ampitana amin'ny zanaka zany fa tsy hoe ny ray aman-dreny ihany maneho fitiavana amin'ny zanaka ny zanaka koa maneho fitiavana amin'ny ray aman-dreny ilay fitiavana fahatelo milazaiko teo fitiavany zanaka ny ray aman-dreny sy fitiavany ray aman-dreny ny zanany ny 020 22 442 09 afanareo miditra mivantana ihany koa izay mba ovana tompoko allo salama tsy salama tsara afaka miresaka ianao anaty mba ovana isika ya anaty mba ovana tompoko RTB ve ya mba ovanina mba ovanina tompoko etsika rehetra mba ovanina ve izy ndraika afaka toizanao tsara mihitsy ndraisakytsika ye aty amoron-dava tompoko miantso
Dia faly fa mahazo anareo. Dia mahafinaritra maheno anao. Fa mpiheno foana fa zay indray aho vao nahazo anao. Misaotra tompoko. Ia. Misy fanamarihana. Toka betsaka generaly fa tena nisy nitsezako ny zanako ny fampianaranao. Misaotra tompoko. Efa tamin'ny 2012 aho nanomboka ny vahelo zany. Zao zany mbo hitako hoe mamiratra amin'ny fiainana itelo mianaka kely. Tsara be, ho tahian'Andriamanitra foana. Zany fa zareo no mitaiza zanako. Eny akino amin'Andriamanitra ny fiainana. Misy be zany generaly hainao anao. Ia, misaotra tompoko. Tompoko fa tena mahafinaritra be ilay mihaino an'ilay fampianaranao. Misaotra tompoko. Dia akintsika amin'Andriamanitra ny fiainana. Zay, rehefa mianakina ny fiainana amin'Andriamanitra tompoko tsy maintsy tafita ary ao anatin'ny fifaliana sy firavoravoana foana no eo amin'ny fiainana. Raha izay zany 14 taona na rahana ny fandaharana izy efa vokatra tsara izany ary indrindra manome hery ho an'ny mpikarakara ny fandaharana ny sala amin'izany fisorana olombelona. Ny 020 22 443 90 no ahafahanareo miditra mivantana na ihany koa ny 020 22 442 09. Mba hovana tompoko. Afaka miresaka tompoko. Ia, efa mihaino anao. Manahoana moa generaly? Tsara fa misaotra ry tompoko ianao manahoana? Tsara fa misaotra fa faly be aho maheno anareo fa iamako vaovao sange maheno ny fandaharana dia tena finaritra be. Fa niany gagatako ny vadiko te hiara sigara dia niteneny koa andao mba hiresaka aminao dia ho diso hoe menatra ho misy dia niaiko ataoko dia afaka ny makany aminao sady mbola misy zavatra dia bebe tiany mba ho resana aminao. Eny tompoko mangatafy fotoana fa vonona ny andray anareo aho. Tsisy raha mameratra. Iny tompo dia mahasaby amin'ny asany tompo. Ia, tsika rehetra. Ny 020 22 443 90 na 020 22 442 09. Mba hovana tompoko. Iena kely fotsiny radio dia fa toizantsika ny resaka alefa soary. Mba hovana tompoko. Tsika rehetra tompoko. Tompoko ohatran'ny zavatra randratra kely ny saiko ny tenen'ny rafozako anahy. Teo ny reniko dia teo ny rafozako dia ozy izy ny reniko hoe efa miangezangeza mihitsy ty zanakareo ty dia ozy izy ny rafozako hoe zanakay ahoana fa zanakareo. Efa tafita ny afatra loatra. Tafita ny afatra fa le izy ingeny zavatra tokony hotrapatsika raha vao manambady dia ray aman-dreny ny andaniny sy ny kely fa tsy rafozana za tsy mba manaiky an'izany. Ray aman-dreny io mitovy amiko mihitsy na ny ray aman-dreny ny vadiko na ny ray aman-dreny ny teraka satria efa niditra ho zanany aho dia manaiky azy ho ray aman-dreny fa tsy misy an'izany fanavakavahana zany hoe vinanto hoe ny rafozana za tsy mba mieritreritra an'izany ary efa teneniko teny foa ny rafozako dia ny teny mihitsy na ny rafozan-dako na ny rafozam-bavika no ny fitondran-tena sy ny fifandraisako tamin'izay ianao anaka dia tsy mba ohatran'ny vinantro zany mihitsy fa dia ohatran'ny zanaka za koa mandray anareo ray aman-dreniko fa tsy rafozan'izany izay iny ilay izy rehefa manambadiny zanany ianao dia efa miditra ao anatin'ny fianakaviana dia efa zay dia efa zanany dia efa ray aman-dreny io za tsy mba nanana eritreritra mihitsy zany hoe rehefa mahita ny ray aman-dreny vadiko io dia rafozako reto fa tena mitovy amin'ny ray aman-dreny teraka mihitsy. Raha izay teny nanratranao zay zany dia isarena sain'ireo rafozana ihany koa hoe aokanareo mba hanatoetra ny tena hoe miendrika no ray aman-dreny. Zay iny. Zay le izy satria mandratra ny hafa zany raha sala amin'izay. Efa mba niezaka izy zany no zanaka nefa zanaka ka tsisy afa amin'any zanaka nateraka nge rehefa voahilikilika iangarana ohatra mihoatra amin'ny hafa dia malahelo e. Tsisy afa amin'izany mihitsy ny hoe raisanao tony vinantro izy fa tsy raisanao tony ny zanaka na hoe raisanao tony rafozana izy fa tsy raisanao tony ray aman-dreny. Tsisy afa amin'izany mihitsy. Mba hovana tompoko. Allô? Ia, fa anatin'ny mba hovana tsika afaka miresaka ianao. Tompoko sa tompoko misy olana kely dia
ary natao didipoatra le fanakoso dia verina le izy dia avy eo oentina tsiro mandidy le izy no averina atao dia mitady vola be izy amin'izao anaovana le izy dia nangataka vola 2 hetsy taty aminahy izy zaka mboly dada tsy mireny tsy manana teny fa izy mitso dia tena tsy taoko sy ataoko tompy fa mangataka torohevitra ko rehefa tsy misy hitanao misy bolan-drazantsika miteny hoe mety fantatrinareo tanora ny tany mena tsy mirehatra raha ohatra ianao manana ny tsy manome mety hoenjehany eritreritra fa raha tsy manana ianao kinary ny ataonaoko ianao raha tsy manana tsy atolo-jasa zay indrindra fa lalatato tsy atanana tsy atolo-jasa zay aza manana aza atao hoe manenjika anao ny eritreritra ao raha nanana ianao ny tsy nanome zay no enjehany eritreritra fa raha tsy nanana ianao iaona moa ny enjehany eritreritra n'izany ary tsy mbola adidinao zany fa mbola adidiny zareo manokana tianao indray ny rasararasaina amin'ny adidy tsy anao manokana fa anazy zay le izy aza-be eritreritra amin'izany mety isy fotoana ihany koa ahafahanao manonitra an'izany ho an'le zaza fa tsy amin'izao aloha ampifantarina tsara amin'ireo ray aman-dreny zany hoe izao ny olana tsy isian'ny vola ao an-tana fa tsy hoe izay no akana areti-po zay ndrindra mantsy mbavana tompoko mbavana tompoko afaka miresaka ianao miarabanao zay miaraba iza zao mba iteny fotsiny amin'le ray aman-dreny teo rehefa hitako hoe vola le fanabeazana samybenity zama mahatonga an'ren'olo reny le fahoatrany hoe endrika tonga dia manavakavaka mihitsy zany re ka tokony tsy hanao aza mihitsy le ray aman-dreny zany dia tokony hitovy daholo tena marina ny teneninao tsy misy ny zanakala hafa zany tsy misy ny tombo sy ala fa mitovy daholy atao ohatra ny marindrano nitondrana ny zanaka fa tsy misy ty hoe ty kokoa ty avakavaka kokoa fa ohatran'izao fa ohatran'izao nitoetra n'izao zanaka ao daholy reo na tianao na tsy tianao ny rahanao neny mikorina any aminy any ia zay ihany koa nataontsika hoe namarina ny fiarahantsika tao anatin'izao fandaharana mba hovanina izao any tsara manamarika fa ny fandaharantsika dia miverina isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina ny alarobia toy izao izy no mivantana ankasitrahana ny ray aman-dreny jeneraly Désiré Makavelo ny vahiny tao anatin'ny fandaharana ho anareo izay maniry ny resaka amin'ny mivantana andeha miantso ianareo ny ilarina 032 07 201 51 032 07 201 51 ianareo avy any amin'ny fatra dia manomboka amin'ny 10 ora sasany ariva ianareo no miantso azy mba isian'ny fifandaminana zany ao anatin'izay ireo rehetra izay nahazo ny fandaharam-potoana ionana aminy dia aoka mba anaja ny ora sy ny andro makasitraka makately anareo nandefa ny SMS ny antso mivantana misaotra anareo teknisiana atao ambadika atao mametraka ny mandrapiresaka mandrapitafa ao amanareka indray veloma tompoko veloma tompoko vanina fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba ho vanina fandarana ho fanabeazana ny olo-pirenena mba ho vanina